mpiaro ny zompanjifa manamafy ny etsika ho ataon'izy ireo ny 10 Desambra ho avy zao. Atany ao Vaovao Tomasina miantso vonjy ny mponina. Etsika ny RMDM etsy amin'ny magropy Orizika miantso ny vahoaka ho tonga maro. Zoma 3 Desambra taona 2024 manohitra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy ho antsika rehetra izay manaraka ny fahatalavitry ny MBS tonga sy ondrainao ato anatin'ny fampahalalam-bahoaka manasanao ampanajana sy ampitiavana tenako anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Ny vaovaony sosialy avy hatrany nanatitra taratasy teranivon'ny prefektura n'Antananarivo atetsy Tsimbazaza androany dia fikambanan'ny mpiaro ny zona mpanjifa eto Madagasikara mampafantatra ny etsika fidinana andalambe izay ao ataon'izy ireo amin'ny 10 volana Desambra ho avy izao. Nanao ny angom-baovao mikasika izay indrindra Jessica Miray Tahirinena. Manoloana fiakaran'ny vidim-piainana izay tsy nahitany fanjakana vahaolana hatramin'izao. Nandray fanapakevitra ny fikambanany mpiaro ny zona mpanjifa sy ny fikambanana sasany amin'ny fiarahamonim-pirenena fa anatanteraka etsika fidinana andalambe ny 10 volana Desambra izao. Tsy araka ny anintsony ny fiakaran'ny vidim-piainana eto amintsika. Tonga ny andalambe ny dinana hitako ny zona mpanjifa ohatra amin'izany hoe ny jirama miakatra be ny vidim-piainana, ny solika, ny taxi brosa mpiakatra ny raha mandeha dokotera ianao tsy araka tsony rehefa tsy manambola dia tonga dia alefa mody. Amizay mba hitan'ny fanjakana mihitsy amizay fotoana zay hoe tenareo marina amin'ny mpanjifa nandray andraikitra ary io etsika fanjifana io tompoko tsy miditra virazy makatsy makero resaka politika polifika fa ny dinany amin'io resaka politique sociale mba hiarovana tsy hahatongavany explosion sociale amin'le maintsoahatra. Androany no tafapetraka tetỳ amin'ny prefektura ny taratasy fampahafantarana ny etsika ho ataon'izy ireo. Ametraka taratasy eny anivon'ny firenena mikambana, vondrony Europeanina sy ny ambasady ihany koa izy ireo amin'ny alatsinainy izao mikasika ity etsika ity hatrany. Kianja ny 13 mena eo Ambohijatovo no fangatahan'izy ireo anaovana ny etsika. Izy aloha zany tsy nandahanay tao fa mety amin'ny lalana zareo fa ny zavatra mety misy hoe mety hivadika hoe toerakafa ny anaovana etsika zay nangataka na Ambohijatovo na Analakely. Eo ihany mantsy mba maheno ny fanjakana amin'izay fa raha toerakafa tsy mieno ny fanjakana. Fikambanany mpiaro ny zona mpanjifa ireto mivondrona ireto ny sainkiony avy amin'ny fiarahamonim-pirenena andrasana araka izany izay hovalin'ny fangatana avy amin'ny prefektura. Raha nanontany mpanao gazety moa izy dia nilaza fa efa voarainy ny taratasy saingy mbola misy dingana arahina. Fa hitrangana atany kosa ao Vaovao Tomasina faharoa amin'izao fotoana izao miafara amin'ny fampijaliana sy fandorana trano ny rara amin'izao fotoana izao. Niakatra eto Antananarivo ny solotenam-ponina nitondra ny fitarainany kanampiantso mpanao gazety androany tetsy anosy. Mbola Jessica Miray sy Tahirinena hatrany. Solotenam-ponina avy amin'ny Vaovao Tomasina faharoa izy ireto. Efa nanomboka ny taona 2024 no nifandrisotra tamina resaka aditany. Tany izay efa nohajariny izy ireo antonany maro ary misy ny fasandrazany manodidina ny 13 hektara. Miafara amin'ny fanagadrana olona amin'ny fandoronan'ny trano sy herisetra ny ady amin'izao fotoan'izao. Trano manodidina ny 3,000 tafo no may nodorany ilay ramatoa milaza fa ny vidin'ny tany. Ary ireo trano ireo dia efa nijoro tanteraka teo fa nitondrany Madame Lala Melisy dia nodorany tapitra may daholo ireo tanàna ireo tsy vitan'le tanàna no may za miteny eto zao dia atsorina mazava tsara fa tsy vitan'le fandorona trano fa miakina amin'ny famonon'olona mitondra basy mihitsy i Madame Lala sy ny zanany natao hoe Erika be mitondra basy manenjika an'le olona zay manadio sy mikarakara mihevitra an'le hoe amerina an'le tranony any amin'ny toeran'io. Za zao dia anisan'ny anankiray voavely ary voatoto basy na izao tsika miteny zao ny masculine ty mbola tsy mahita. Zao tsika miteny zao no novoina sy nikapoka nahazo anahy tamin'izany fotoana zany. Zay rehetrarehetra reto moa zany telo lahy reto dia anisan'ny victime matao amin'izany toeran'izany momba nataony madame io. Ka noho izany tompoko mba miangavy zay amin'ny fitondram-panjakana mahefa indrindra moa ny fitsarana satria ny fitsarana ao Tomasina zany dia tsy misy vidy ny intsony mihitsy eo anatrehany io madame io satria
ohatra ny sanatry ny teny hoe i madame io ve no président ny fitsarana ao Tomasina indrindra eto Madagasikara sy ny antony raha fitsarana tokony andeha androany ve tonga eto tapitapoka ny olona tsaraina tonga eo efa tafiditra tao anaty salina de miverina andreo hoe ahemitra indray ty raha ty mahagaga nay no mahatonga an'izany zavatra zany ary inona no antony hipitrany zay zavatra eto zay de gaga komba maingavy reto ho anareo mpitondra fanjakana mahefa ho anareo mpitondra fanjakana mahefa ary ao akaiky ary bajereo akaiky ity raha ty fa mijaly reo vahoaka ny Tomasin'ireo. Ny afara tamin'ny herisetra mihitsy ny ady eo amin'ny ramato sy ny mponina tamin'ity taona ity. Ireto mponina ireto anefa efa nahazo rary ny teny anivon'ny fitsarana ary efa nahazo grosse milaza fa azy ireo ny tany. Efa resinay madame io tamin'ny première instance, resinay tamin'ny cour d'appel ary nazahoanay grosse ary manana profon'izany zay. Nefa mahagaga mbola zay ratratra za ty malahelo mihitsy zay sa tiany fanjakana ve zay ho tonga zay matamatapa igny de anao tsy tinina eto vitanay zany raha anao anjany zay fa ny tena mampalahelo anao tsy mba jerena akory zay madinika zay le tena mampalahelo anao fa vita zay ny anah satria voto be le foko. Niakatra teto Antananarivo izy ireto androany hiatrika ny fitsarany filony tarika azy ireo satria raha efa nigadra inefatra tao Toamasina dia nafindra tany tsy afano ny antony tsy fantatra raha ny fanazavana ireto solon-tena ny mponina trany. Akory anefa nateran'izy ireo satria raha efa samy teto na ny andaniny na ny ankilany dia nahemitra amin'ny taona ho avy indray ny fitsarana mbola noho ny antony tsy fantatra trany. Tsy misy ny fampandrenesana ny vola nefa efa lany natao sarandalana sy sakafo niakatra. Ny zavatra misy zany hatreto rehefa nogadraina tao Tomasina i Roby Alphonse zay filohan'ny fikambanana fananko izy io noho ny amina ferana resaka ady tany no nanagadrana azy ary ny zavatra misy nefany no entina niakatra tia Antananarivo indray le raha zany hoe rehefa avy nigadra inefatra tao Tamatavy izy dia amin'ny aferany resaka ady tany io dia nampakarina tia Antananarivo indray le fitoriana zay amin'ny anaran'ny talonisy zany hoe amin'ny anaran'ny talonisy ilay fitoriana zay natao anazy io. Le olona le miady amin'le vahoaka zanadrazanao Tomasina nefany madame Ranoro Malala zany hoe azoko lazaina manokana hoe pila ravinahitra zay tonga ao tanàna izy io. Ny zavatra misy nefany hatreto rehefa tonga taty Antananarivo le fitoriana resaka instruction na clôture le izy zay le antony itoriana azy fa nagaga le izy rehefa tonga taty Antananarivo mbola sy tonga akory le daty le isarana le ray aman-dreninay le président ny association fananko tonga de efa fantatra madame io no le didivoaka hoe alefako any CFA izy zany hoe alefako any CFA izy io président anareo io raha ohatra ka tianareo fantatra. Gaga tokoa zay fa rehefa niakatra parquet izy tamin'ny Zoma lasa teo zany hoe tamin'ny volana novembre tamin'ny volana octobre lasa teo zafady gaga tokoa zay mpikambana rehetra fa lasa any CFA tokoa lay président anay. Malahelo tompoko izay mpikambana rehetra ao anatin'ny association fananko satria i Roby Alphonse sy zavatra hitany akory le fandrobatana ny lelakoro satria mbola any amponza izy amin'ny daty io ary zahay mpikambana mihitsy no nitondra tatitra tany aminazy tany amponza hoe nirobatiny ekipany madame Ranoro Malala lelakoro ao Belambo. Niverina nodimaina indray araka izany izy ireto tsy tontosa akory mantsy ny fitsarana manao antsoavo manoloana izao herisetra izay atao amin'izy ireo izao. Nefa vatapatapany indray mitombo isatrany ireo marary ny Covid-19 ao Fianarantsoa amin'izao fotoana izao. Araka ny vaovao voaray olona roa lehilahy sy vehivavy efa nahazo azo taona no fantatra fa namony ainy ny sabotsy 7 amby 20 novambra sy ny alarobia voalohan'ny volana desambra lasa teo no ity aretina ity. Efa ampolony anko ireo vosikajy ao anatin'ny tranga misy fahasarotana amin'izao fotoana izao. Resy tam'vezivezy mitatitra marary makeny Andrainjato ny fiara mitondra ny marary. Efa misy ihany koa ireo sekoly nampianto ny fampianarana atoan'ny kolejy René Cassin noho ny fisiany trangana Covid-19 any antoerana. Vaovao avy any Mampikony indray afoana avokoa ny latabatra fivarotan-kena ao amin'ny bazary Mampikony amin'izao fotoana izao. Araka nambaran'ireo mpivarotra dia vokatry ny olana eo amin'ny fiba na ny fiche individuelle de bovin no antony izao tsy fisi ny hena izao. Satrotra ny ahitana ny fiba ary raha misy aza izany dia tsy ampy ho an'ny mpividy omby rehetra. Manay ny amin'ny mety fiakarany vidikena araka izany ny mponina ao Mampikony amin'izao fotoana izao raha
saika efa ahitana fiakaran'izany amina faritra maro eto Madagasikara. Fanisehona aitrangoavana kosa omaly atao farafangana kely any Antsohi tokony tamin'ny efatrora volakandro. Mampay ahy ireo tompotrano nefa ny zava-misy satria efa nisy nikasa andoro ireto trano ireto ny sabotsy 17 Novambra lasa teo saingy voasakana izany. Izao niverina izao indray nefa ny famaizana kapotika tanteraka ary tsy nisy noraisina intsony ny entana rehetra tao an-trano. Angatan'ireo traboina araka izany ny anokafana fanadihadiana mikasika ity raharaha ity. Ireto farany izay mihevitra faninina natao izao sava mitranga izao. Vaovao ny lozam-pifamoivoizana indray nitrangana lozam-pifamoivoizana io volakandro io tena amin'ny diga feno arivo. Olona telo nitaingina moto naratra saingy ny iray kosa ny fantatra fa tena atahorana mafy ny ainy ary nalefa avy hatrany tena nivy ny hopitaly. Tapatongotra kosa ny iray tamin'izy ireo vokatry ny fifandonana. Tsy fantatra mazava izay tena natonga loza saingy raha ny fantatra dia samy nandeha mafy avokoa ireo mpitondra moto ireto. Vaovao ny fanatanjahantena dia mampamaranana ny topikatroana avokoa ny taranja ara-panatanjahantena tsiraray amin'izao fotoana izao. Isan'izany ohatra ny taranja karate ka ny 12 sy ny 12 Desambra ho avy izao no anatanterahana ny fifahanana fiadiana ny tompon-dakana Madagasikara etsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena etsy Mahamasina raha ny fampahafantarana nataony teo anivy ny Fédération Malagasy ny karate. Avy hatrany dia ataony open izany hoe ny sokajy rehetra no andray anjara amin'ny fifahanana. Andrasana araka izany ny fandraisana anjara an'ireo club manerana anosy izay nahazo fahazahon-dalana avy amin'ny fédération. Eo amin'ny vaovao maresaka iraisam-pirenena indray nisy ny fionana teo amin'ny filoham-pirenena Afrika Atsimo sy Nigeria androany. Fionana ny antsona ny firenena rehetra aty Afrika amin'ny hijerena vahaolana amin'ny resaka sakana ataon'ny firenena Europeana momba ilay valanan-retina coronavirus Omicron vaovao izay tazana tatsy Afrika Atsimo. Tatitra amintsika ny Antsipriany mikasika izay Njavandremahefa sy Andry Rakoto Malala. Nanao fanambarana ny filoham-pirenena Afrikanina tatsimo ny amin'ny tokony sian'ny firaisan-kina ny firenena ty amin'ny labolatany Afrikanina. Antony manoloana ny fanambarana ataon'ny firenena Europeana ny amin'ny tsy tokony sian'ny fivezivezena amin'ny rotota. Tonga nitsidika tao Abidjan ny tenany nanamafy ny anesorana ny fanilehana ara-pahasalamana na ny apartheid sanitaire izay miatra amin'ireo firenena maromaro aty Afrika. Nisy ny fikaonan-doha araka izany teo amin'ny filoha rotota dia ny filoha nigeriana sy ny filohan'ny Afrika Atsimo ka ny antsoina ny rehetra irahina manoloana ny zava-misy. Raha mirahina ny rehetra eto Afrika anoerana izao fanakatsakanana sy fanilikilehana izao izay mikitika tanteraka ny fampivoarana maharitra amin'ny labolatany misy atsika ahafahana mametraka fiara-miasa sy firaisan-tsaina entana andresena ity aretina ity. Raha ny zava-misy dia tao Afrika Atsimo no nahitana ity coronavirus amin'ny endriny vaovao ity ny faraparany volana novambra teo. Kanefa raha ny loharanom-baovao avy amin'ny fikarohana nataon'ireo fikambanana iraisam-pirenena momba ny fahasalamana dia efa nisy fotoana naharitra ity virus Omicron ity no niara-naina sy nivezivezy tamin'ny firenena tao Eropa. Saingy tao Afrika Atsimo no nahitana ny fiparihan'ny betsaka. Fantoy androany teny amin'ny CC Ivato ny fifanatrehana teo amin'ireo solombavam-bahoaka Madagasikara niaraka tamin'ireo mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta. Toy ny tamin'ny omaly tsy nitsitsy ireo mpikambana anatin'ny gouvernemanta ny solombavam-bahoaka lany tamin'ny anarany antoko timo na ny antoko tiako Madagasikara fa nitondra ny marary ny vahoaka fanadihadiana eo amin'ny sary sy rindratsary ny Mateo Prince. Tsy nitsitsy ireo mpikambana anatin'ny gouvernemanta ireo solombavam-bahoaka lany tamin'ny anarany antoko timo. Nadritra ny fifanatrehana teo amin'ireo solombavam-bahoaka sy ireo mpikambana anatin'ny gouvernemanta androany tena zava ny fanehoan-kevitra indrindra mpitsopitsony amin'ny tsy fanarahan-dalàna nataon'ireo minisitra sasany. Ianareo no fanjakana mitondra dia ianareo nefa no ratsy fitondratena amin'izay lafin'izay. Tsy manatanteraka ary manitsakitsaka lalam-panorenana fa raha mijery an'izao firafitry ny gouvernemanta tonga eto anolohan'ny solombavam-bahoaka zao dia iteny manokana any mialatsiny fa voateny manokana eto alohaketo ny ministry ny polisy-pirenena filaminam-bahoaka miaraka amin'ny loko volomboasary, ny ministry ny angovo miaraka amin'ny karavaty volomboasary
tiana tenena ao anatin'izany zao le fiandanina politika tokony mampiseho neutralité ny administration ianareo ka tompona andraikitra ao anatin'izay Ndramatoa Prime Ministre tsy vitan'izay fotsiny fa rehefa miala eto amin'ity toerany ity nareo izay tsy tokony hanaovana an'izany fampisehoana n'izany fiandanina politika zany a dia any amin'ny toerana maro samihafa misy an'izay zavatra atao izay ka mila ajaina le lalam-pandroenana mikasika an'izay neutralité de l'administration zay fa mbola miantefa any amin'ny Ndramatoa Prime Ministre ihany mikasika an'izay efa niakapofiny ianao tamin'ny farany tamin'ny fiainantsika tamin'ny farany hoe effacé tsy hita maha Prime Ministre anao dia mbola mitombona ihany zany amin'izao fotoana izao tsy fantatray hoe inona marina ny olana fa tsy ohatrany hoe tsy misy Prime Ministre eto amin'ny firenena tsy mahafehy ny gouvernement ny solidarité gouvernementale ary hitatsika zany fa ao anatin'ny gouvernement anao ara dia miady hatrany mivoaka any anatin'ny tambajotra serasera miady any amin'izay any anaty taratasy mivoaka any dikan'izany zany hoe ianao no responsable ny gouvernement tamisy ny gouvernement bara gouvernement anao hatramin'ny roa sy sasany nialanay teny antoerana dia samy mitondra ny etaetany avokoa ireo solombavambahoaka lany tamin'ny anarany antokotimo ireo marary ny vahoaka no tena voaresaka misy ny fampanantenana izay nataon'ny ministra teo aloha mahakasika ny ametrahana tohadrano lehibe ao amin'ny commune Ambohijoky Rovina Marina no anomboka izany fotodrafitrasa izany a satria dia anisan'ny andrandray ny vahoaka any amin'ny toerana iny ny fanatanterahana izany fotodrafitrasa barazy izany. Ministera ny fanabeazam-pirenena rehefa mitsidika ireny sekolim-panjakana ireny dia matetika dia fitarainana mahakasika ny mpampianatra frama no eo ihany koa indrindra ny tsy fahampiana fitaovana toy ny table banc amin'ireny sekolim-panjakana ireny. Eto dia manao antso amin'ny ministera izay tantaninao tsy azo atao ve tompoko mba anokana teti-bola mba amatsiana fitaovana toy ny table banc amin'ireny sekoly ireny satria dia ny akamaroan'ny sekolim-panjakana dia olana avokoa amin'izay sehatra ny table banc zay. Ministera ny travaux publics taorinan'ny fionatsika mivantana dia nanomboka tokoa ny lalana etsy Itaosy hôpitaly saingy miangavy anao Andriamatoa Ministra mba hidina eny atoerana mba hijery ny kalitaon'ny asa satria dia maro ny mponina Itaosy no menomenona mahakasika an'izay kalitaon'ny asa zay. Ny solombavambahoaka Jerry Andriambolaina kosa dia nitondra ny maharary ny vahoaka eo amin'ny lafin'ny fahasalamana sy ny herinaratra satria misy ireny jiro ireny efa tokony ampidirina efa voalohany vola efa tokony ampidirina fa dia tratran'ny andrasoandraso misy nefa baiko avy any ambony dia tafiditra vetivety ny jiro eny anivon'ireny fokotany ireny eny anivon'ireny commune ireny ihany koa raha tsy teny manokana ny aomby manam-bola ao amin'ilay fokotanina volomborona dia voantsanga an'izao fanjakana zao nefa nampidirina le demande dia tsy ela dia ho tafapetraka jiro hatramin'izao tsisy fikarakarana. Eo ihany koa misy poto anankitelo eo ambo manam-bola ambopeno izay misy ONG nanangana Satodo na reny Simbendrano reny dia mipetraka fotsiny eo izy fa tsy tafiditra le jirojirama efa vola efa voaloha dia andrasoandraso lava dia ohatra somarina le olona namatsy volana anao an'le Satodo dia tsy ivyany zany amin'le fomba fiasa ny gouvernement. Eo ny ministry ny fahasalamana raha tsika mafantatra fa mirongatra indray ny aretina Covid-19 amin'izao fotoana izao tsy mamenatra amin'ny teny an'izany raha toko hoe amin'ny faritra vily azo efa maromaro voa ao alan'ny commune Lasoro efa misy maromaro ihany koa voa raha tsy teny hoe avaradrano dia efa presque efa manomboka miparitaka eny io aretina io. Inona tompoko ny tsy hanentana anareo amin'ny vahoaka malagasy rehetrarehetra hanao vaksiny satria raha fahalalako dia efa mirongatra rehefa betsaka amin'ny vaksiny izay miditra eto amintsika. Ny solombavambahoaka feno Rahalambomanana
dia nampita hafatra ho an'ny solombavambahoaka fetra Ralamosafimololona mba hitondra ny marary vahoaka ao amin'ny boribory tany fahatelo. Voalohany indrindra ny hafatra avy any amin'ny solombavambahoaka voafito tao boribory tany fahatelo Ralambo manana fehmeritso dia ny mitodika amin'ny ministry ny fiarovana sy ny ministry ny atitany ary ministry ny filaminany vahoaka anatiny. Tokony averina ary angatahana ny amerenana ny andomasom-pokon'olona eny anivon'ny fokotany satria mitombo be ny tsy fandriam-pahalemana. Mangatahana ihany koa sy takina ny ampitomboana misy an'ireo mpitandro filaminana isaky ny distrika fa tsapa fa tena tsy ampy izany ary tsy mahasahana ny faritra iadidiny misy an'izy ireo. Manarak'izay ministera ny atitany ihany sy ny fitsinjaram-pahefana izay ministera piany CTD na ny CUA zany ao anatiny. Tokony jerena na oampiana ny anivon'ny commune fa tsy araka ry zareo amin'ny amin'ny fikarakarana ny lalakely simba sy ny lakan-drano. Indrindra zany amin'izao fotoana ny fahavaratra izao fa mampitaraina ny vahoaka eny amin'ny boribory tany fahatelo zany ary ny loto ateraka zany sy ny riska amin'ny tsy fahasalamana dia tena maro be tokoa. Mahakasika ihany ny ministera ny atitany dia ny préfecture de police zany ao anatiny ahoana ny fandraisana andraikitry ny préfecture amin'ireo sefy fokotany manao tsindry azo lena amin'ireo vahoaka sy manao fanapara-pahefana. Raha ho an'ny boribory tany fahadimy manokana dia ny olan'ny rano no tena marary ny vahoaka izay noentiny solombavambahoaka fetra Ralamosafimololona ihany koa. Ny fokotany Ambatomaro dia efa ela mitolony any amin'ny tany efitra ohatrany any Sara tsy misy rano efa amataona no tsy manana rano zany Ambatomaro zany ka eto ny fanontaniana mipetaka aminao andriamato ministry ny rano. Misy tetikasa resaka forage d'eau raha mididina ny 400 teo eo. Efa natomboka izy io talohany nanendrenanao ho ministry ny rano. Dia tena dia misy ny fanamariana nataonao sy ny ekipa mpiara-miasa aminao nanao hoe tohatra ny efa nampiasaina izany eo amin'ny attente zany. Dia natsahatra ny asa aiza hoe izy io asa io amin'izao fotoana izao nasaika vahaolana vonjomaika any ary izany. Dia ninana dia hoe fanontaniana petrakay dia hoe nanana anjara firy tamin'iny boribory tany fahadimy. Dia aiza hoe izy tetika asa io amin'izao fotoana izao efa nirepandra ve efa nitohizana ve sa nahatona mihitsy. Sao misy antony manokana hafa ny antony nanatsarana an'izany tetika asa izany satria na tetika asa vonjomaika ary manampy ny vahoaka zany amin'ny resaka rano. Indrindra amin'izao resaka atao hoe fiparitahan'ny fanoloan'ny fiverenany zany tsy mikaretina Covid-19 izany naniva ary moa ny anarany sy le endrik'ilay izy. Sahirana tena sahirana ny vahoaka amin'izany resaka rano zany ka mba niangatahana ihany koa ny mba hijerena vahaolana maritra. Resaka ambola tabatra fotsiny ihany kosa fampandrosoana eto Madagasikara indrindra ho an'ny boribory tany faefatra raha nambara ny solombavambahoaka Emilaire Mosalama. Atao mitovy ny fampandrosoana ny amin'ny distrika rehetra dia tsy misy an'izany eo boribory tany faefatra na kely azy fa fianorana azy misy ao raha tsy teny aminareo fotsiny ary eny amin'ny faritra iva reny raha mba hoe famaina ny trano jerena dia avy ny orana dia dibo-drano ny trano ary tompona andraikitra amin'izany ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao dia ny apipa izay eo ambany fiain'ny ministera ny fanajarena amin'ny tany sy ny eo anivon'ny travaux publics ary ny commune urbaine Antananarivo. Tsy misy fijerenana ny fotony na kely aza ary mampalahelo dia mampalahelo dia sanatr'izany ohatra miaina ao anatin'ny fahalotona sy ny faharatsiana vahoaka ety amin'ny boribory tany faefatra. Manarak'izay dia tsy misy fijerena koa misy sosialim-bahoaka na kely aza jerena fotsiny ohatra ny fahasalamana izay dradradradrana fa tsy alo vola raha mandeha amin'ny sisibe namotany ianareo izay ananontaniana ny tompona andraikitra moa dia hoe tsy misy mandovola kanefa raha mandeha ianareo dia amin'ny vehivavy raha isafo dia mitondra vola arivo ariary ary raha manao consultation dia mitondra vola eo amin'ny 2 arivo ariary. Izany ve natao hoe fahasalamana ho an'ny daholobe. Manarak'izay dia ny simenitra izay mampimenimenina ny mpanjifa amin'izao fotoana izao dia ilay simenitra nampanantena ny mpitona fanjakana ho amidy 7 arivo sy 4 alina. Izany ve natao hoe fahasalamana ho an'ny daholobe. Manarak'izay dia ny simenitra izay mampimenimenina ny mpanjifa amin'izao fotoana izao dia ilay simenitra nampanantena ny mpitona fanjakana ho amidy 7 arivo sy 4 alina. Izany ve natao hoe fahasalamana ho an'ny daholobe.
eto Madagasikara dia tsy misy eny boribory tany faefatra zany natao ny fijerena izy dia mampetraka any ny fanontaniana hoe mba mentika an'izany sy mety zany hoe mpanjifena boribory tany faefatra sa natao an'ny karazan'olona fotsiny izany sy mety izany. Raha fehezina izay rehetra izay dia ireo marary ny vahoaka manerana a Madagasikara mihitsy no noentin'ireo solombavam-bahoaka lantany anarany Antokotim. Samy marary ny vahoaka malagasy avokoa matsy na ny herinaratra, ny rano fisotro madio, fiakarany ny vidim-piainana, ny voka-dratsy ny fanitsakitsahan-dalàna natao ny fahefanam-panatanteraka. Fanatanteraka fivoriana ho fanomanana ny fameloma maso sy ny distim amin'ny distrika Nambodratrimo androany ny teny Ivato no anatrika izany avokoa ny mpitarika rehetra sy ny solombavam-bahoaka tsy asika miray tahirinena. Fiaonam-ben'ny distim eto Ambohidratrimo ity androany ity nanao fakakevitra mikasika ny anatanterana ny fameloma maso ny adoko ato amin'ny distrika. Somary sarotra ny fanatanterana ny fameloma maso raha ho an'ity distrika ity manokana noho izy lehibe dia lehibe izay ahitana komina hatramin'ny 420. Ny lahadinika androany dia fanomanana sy fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny ainga avy aty anivon'ny distim nireo dynamisation eto anivon'ny distrika. Distrika Nambodratrimo dia tena ngeza ara-belara-tany lehibe raha nisy amponina sy nisy ampifidy satria raha eto Madagasikara dia faharoa distrika faharoa be mponina sy be mpifidy indrindra ny distrika Nambodratrimo. Tsy maintsy ampifanarahana amin'izay zava-misy izay izay aben'ny distrika amin'ny lafiny isan-karazany izay ny paikady hoentina manao ny ireo dynamisation mba tsy ho lasa fombafomba fotsiny fa mba tena hisy vokany sy miatraika any amin'ilay baziny antoko isaky ny fokotany. Mitovy ny tanjona dia ny fameloma maso ny antoko miainga hatrany amin'ny fokotany. Ity distrika ity izay manana fokotany hatramin'ny 500 sy 300. Fatatsika efa ny tanjon'ireo dynamisation dia ny fanomezana aina vaovao sy fameloma maso ny antoko ary ny mantoko ny antoko dia mipikambana ao aminy. Ao anatin'ny tanjon'ireo dynamisation ny famerenana sy fanetanana indray ireo mpikambana tany aloha, mpikambana fanomezana courage, fakahirezana mpikambana aperinasa fa indrindra fanokafana varavarana ho amin'ireo izay maniry ho mpikambana sy hiara-iasa amin'ny antoko timina. Hoy aho hoe tsy maintsy atao sahaza le toerana tsirairay avy ireo satria tsy mitovy ny olana sy ny zava-misy any amin'ny commune tsirairay avy ka mba ho tratra le tanjona ny amin'ny commune Talatamaty ohatra tsy hitovy mihitsy ny any amin'ny commune Varatsena na ny any amin'ny commune Mahireza zany tsy hitovy dia mba hipaka tsara ny fotony le izy dia samy anana amin'ny paikady isaky ny comtim natanterahana azy. Samy naneho heviny araka izany ny mpikambana teto fivoriana izay natria ny solombavam-bahoaka Nambodratrimo ny ben'ny tanàna sy ny mpitarika timina rehetra. Fahefatomombana avokoa ny fanomanana rehetra amin'ny etsika karakaray ny RMDM rampitso etsy amin'ny kianjan'ny finoana etsy amin'ny magrobeoririka. Nisy araka izany ny fanentanana natao ny tompona andraikitra momba izany androany. Fanentetina eo amin'ny sary sindra-tsariny Mathieu Prince. Miantso ny vahoaka malagasy tsy vaky volo tsy hanavahana na iza na iza ny rodoben'mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara na ny RMDM ho avy etsy amin'ny kianjan'ny finoana magrobeoririka rampitso sabotsy 4 Desambra 2024. Efa nanomboka androany ariva matsy ny fanomanana. Tonga ity ny fotoana ny fanarahana amin'ny vahoaka ny Tananarivo amin'ilay soatao avy na lehibe tsy fahita raha tsy eto Madagasikara dia ny tolo-tanana izay atao an'ny vahoaka any Farafangana. Marihana fa ny vahoaka any Mahitanana ka mba isin'le soroka miara milanja tongotra miara-mamindra amin'ny vahoaka ny Farafangana dia raisiny ny rodobe amin'ny mpanohatra adidy ny mandray ny andraikitra sahaza azy raha atoka tsy hanana andray ny andraikitra ny mpitondra fanjakana. Izay mantsy mba isan'ilay mpanao eraera amin'ilay mena vary 20 conteneur fa izay dia vonona ny anao tolo-tanana kosa ho an'ny vahoaka malagasy izay zaka ny tananay izay fony ny vahoaka na Tananarivo izay fony ny vahoaka Madagasikara ho an'ny vahoaka amin'ny Farafangana koa antsony ataonay ho an'ny mponina eto Madagasikara. Andao itsika merina indray ny mahamalagasy atsika
amerina ireny sotiavana malagasy atsika ka anao an'le voikava mahatratra. Asio amin'ny fotoana rampitso ihany koa ireo feikevitra ny fikiranando nasionaly ny RMTM. Tsy vitan'le tolotanana ihany no zavatra atao fa zahay reto dia misafidy tsy handainga amin'ny vahoaka ary misafidy koa tsy olakolaka amin'ny fitenenanay fa dia mahitsy dia mivantana ny teninay. Ny anay zahay zany dia manao politika ka ny politika aminay tsy ambadika fa tena ariary ko amin'ny fotoana io zany dia hisy ny akoatrin'le tolotanana zay efa ataonay dia hisy résolution zay efa natao navadika boky dia ho asehontsika amin'io satria politika ny ao anatin'io dia amin'ny fotoana io koa zany no hanaovantsika ny fanehoana azy amin'ny fomba ofisialy alohany hanaterana azy amin'izay tokony handehanana dia ho avoakatsika mba tsy ho tompotrano miono ilay vahoaka malagasy zay tompony fahefana. Arak'izany dia tsy hanavahana na iza na iza ity hetsiky ny RMTM rahampitso ity ka hanomboka amin'ny folora maraina ny fandaharam-potoana. Manaitra ny mpitondra fanjakana ijery akaiky sy lazany zava-misy marina momba ny fivoaran'ny valan'aretina Covid-19 eto Madagasikara. Nisy ny vaovao-bahoaka Mbs Zoma fantatra araka ny fanazavany fa efa tsy lavitra any Madagasikara intsony ny variant Omicron Covid-19 fanentetina eo amin'ny sary sindratsariny Mathieu Prince. Mandrimandry manana aretina tsy tahitra amin'ny loza mitatao ho avy eto Madagasikara ny mpitondra fanjakana Andry Rajoelina. Rehefa jerena ny fivoaran'ny valan'aretina eto Madagasikara dia manomboka mampivarahontsana indray ary maro ireo vaovao maro-potitra amin'ny fisin'ireo efa maty n'ity aretina ity roa herinandro lasa izay. Ny fanjakana nefa ity toa tsy tahitra mihitsy. Efa mantontono la réunion ny variant Omicron eto amintsika moa dia tsy fantatra hoe inona marina variant eto inona ny antony tsy misy miteny marina eto hoe manana zany séquenceur zany hoe tsika zavatarany hoe variant zao fa tenena fotsiny hoe miakatra ny tahan'ny olona voa hoe tandreminareo hoe zao hoe fa tsy fantatra hoe variant ino na variant ino raha mahafantatra hoe variant jaune na variant delta na variant brésiliana variant indiana na anglisy dia efa mba mieritreritra olona ohatran'iza ny herin'izany fety nefa tsy zazava dia atao safy be matsilao fotsiny dia manarak'izay koa ilay fanetanana eny fotony momba n'izay amin'ny fanajana ny geste barrière tsy misy izay andraiky tonga dia be amin'ny fokontany manombo dia tsy misy inona ny antony satria efa nampitahorina hatramin'ny voalohany ny vahoaka rehefa mitenenina hoe tsy mafy mipesitra io tsy ilaina manao an'io vahoaka hoy izy ny petsam-bavisana dia zao ny fandehany gasotro io raha teo tsy malaina manao vaksiny dia rehefa raha mahita koa raha eny an-dalana eny tsika dia mahita fa malagasy zany dia tsy mivaky loha amin'izany geste barrière zany ka manamafy ihany ny tenanay sombavamboaka tamin'ny ataoko tiako Madagasikara eo amin'ny fahitana zany zavatra zany satria nanotetibolo mety nanaovana zany ary dia tsy lazaina satria raha nanao tetibolo dia hoe tsy voatery tsy maintsy hijery izay Covid foana zay manao tetibolo fa rehefa tonga izy dia hitantsika ditinareo amin'izany fa lasa fitondrana le tany sy fanjakana dia lasa hoe pilotage à vue ohatra ny fitondrana hélicoptère fa tsy tena hoe manana kapy manana vision fa arakarak'y zavatra mitrango. Raha tsy aivina dia noho nitandrevaka nataon'ny fitondrana Andry Rajoelina ihany natafiditra voalohany ny valan'aretina Covid-19 teto Madagasikara. Raha toa ka efa nanao antsoavo ny amin'ny tokony nandina sisy tany mialohan'izay ny Filomary Karavalimanana. Ny parabetsaka tamin'ny resaka mahakasika ny sosialim-bahoaka kosa ny fandarana miara-manonja androany tsy vaovany mpitondra amin'izao fotoana izao intsony ny olana mipaka mivantana amin'ny sosialim-bahoaka fa olana ambony latabatra iaina lohatreto no hita ny mpitondra amin'izao fotoana izao. Onjalaraina Ranaivo Manana sy Manohy Randre Malala. Efa latsaka tanteraka ao anatin'ny fahantrana ny akamaroan'ny vahoaka malagasy amin'izao ny vidim-pianana miakatra izatsizy ary efa mila tsy ho takatra ny fahefan'ny vidin'ny malagasy intsony ny karama tsy miakatra ny asa tsy misy ampahany amin'ireo fijaliana iainan'ny vahoaka malagasy ireo hatreto mbola tsy misy fiantraikany amin'ny fiainan'ny vahoaka malagasy ny fampanantenana atao mpitondra mijanona ho fampanantenana fotsiny ihany ireny fa tsy araha mpitondra asa akory tsy mahagaga araka izany raha miakatra be toy izao ny vidim-pianana. Maro ny entana afaka avokarina eto amintsika ka tsy mila farana avy any ivelany intsony toy ny vary, ny menaka, ny siramamy sy ny maro hafa. Manao tsinitsinina zany fa efa mividin'ny olona zany ny fitondram-panjakana le pouvoir d'achat mihitsy zany no ambany amin'izao ny dikan'izany dia zao fagniry le mpamokatra malagasy mihitsy no tsy mena ny maizy azy zao tsika anafatra vary
ny pipepenana rehetra de lasa farana afany velana le izy fa maninona raha le mpamokatra eto atoerana malagasy eo am'sehatra ny fandrarana no ampiana tosika no asiana manao an'izay de rehefa manao an'izay izy de io zany a no vokaritsika eto de mampidibola ho an'le mpamokatra le izy sady moramora kokoa am'izay ho an'ny mpanjifa no mifidy a noho ny hoe ianao manafatra ao anatin'le izy dia vola lasa mivoaka zany a le devizy a lasa mivoaka le izy a nefa tsika tokony apiditra devizy tsy tokony atahotra antsikera ataon'ny mpanohitra ampitondra fa ifampanohatra amintsikera mba hafampitondra manitsy sy manatsara ny fitantanana amin'ny firenena ny RMDM zany de mazava hoe izahay dia nomeny lalam-panorenana fahefana fahefana avy amin'ny lalam-panorenana hitsikera ny tsy mety ataony mpitondra fanjakana ary hanitsy ny lalany alehan'ny mpitondra fanjakana tsy hitondra nyty firenena ty makany akady ary anome sosokevitra raha mbola misy sofina miaino ny mpitondra fanjakana adidina asanay zany zay nataonay zay akoatr'izay na ny aneviny mahakasika amin'ny fampanantenana nataon'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina tamin'ny vahoakany Tomasina ny président provincial ny RMDM Tomasina be François Androany nampanantena fiainana tsaratsara kokoa ho an'ny vahoakany Tomasina ity filoham-pirenena Amperinasa ity saingy ny mifanohitra amin'izay no zava-misy any an-toerana amin'izao ny fampanantenana le olona tamin'ilay resaka hoe miami na resaka hoe stade municipal rava foana ny stade municipal fa tsisy zavatra vita ny bord de la mer ary fivarotany le olo mpitady vola voafefy le izy ary efa maromaro le olo efa tsy afaka mivarotra ao nefa tsisy zavatra vita ao anisan'ny voaresaka tao anatin'ny fandarana miara-manonja androany ihany koa ny olandrano tandrenivohitra izay tena mampikaikaiky amponina sy tsy mbola ahitandrira mahavaolana maharitra hatreto teo ihany koa ny olan'ny fampianarana sy ny tsy mbola fandoavan'ny fanjakana ny tampikaramandro mpampianatra fram tamin'ny taona 7 dia zay ankoa ry tompolasy sy tompoko vavy netiko manakatona ny fotoanan'ny famparalam-bavao tamin'ity androany ity isoraka ianao nanaraka izany hatramin'ny farany ataka ny mazatra dia aza donona fa ny fandarana global news avy hatrany no arainao ao ren'izao famparalam-bavao izao ao ren'izay kosa no anarainao ny série amitondra lohateny Vaovao Mbs Diaries ny horonan-tsary eny amin'seho kosa ao atotry ny MBS anao ao reny zay rehetra izay dia mitondra ny lohateny force positive ny sampana famparalam-bavao dia mametraka ny veloma mandrapitafa aminao ho amin'ny rampitso indray tompoko lasy sy tompoko vavy veloma tompoko